Betsaka ireo fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny teto amin'ny firenena izay saingy atreto dia tsy hita izay tena vita sy mivaingana mba hifaliany ny vahoaka malagasy. Ny antratra tsy lavo dia voay koa iray laimbeany. Tomasina ho lasa Miami, Ambatondrazaka ho lasa Paris, aiza ho aiza zany amin'izao. Fitondrana miankina amin'ny fakantahaka ny anivelany no tazana. Raha tsy araha maso akaiky ny fampandehanan-draharaha, tsy misy ny finiavana anatanteraka izany. Toy ny zava-nisy tany amin'ny lalam-pirenena fa 770 sy ny lalam-pirenena fa 5. Ny fiaraben'ireo mpanamboatra no hita mivezivezy, saingy tsy mazava momba ny appel d'offre. Nidina tany fotony ny mpanohitra, ny volana janoary, ny kofokofoka mafy ny fanjakana nanao izany taorian'io. Ny fahasalamana no voalohan-karena, ary ny fianarana no lova tsara indrindra. Tsy mahagaga, raha miasairana i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy, fa ny fototry ny fampandrosoana mihitsy no tsonontsoniavina. Tsy misy ny fanampiana ireo tantsapam-boly, ambany zavatra ny sosialim-bahoaka, fa ny fidedadedahana amin'ny building izay mbola tsy hita fototra hatramin'izao no ireharehana. Ity ny zava-nisy ny taona 2024 sy ny 2023 ary ny 2024 fotsiny, raha ny fanabeazana manokana no resahana. Hitantsika eto fa tsy mitsahatra miakatra ny fandanimbola ataon'ny fanjakana teo amin'ny sehatry ny fanabeazana tamin'ny taona io. Ho an'ny sekoly ambaratonga fototra, raha toka 4.2 miliarada ariary ny taona 2024 dia niakatra ho 7.770 miliarada ariary zany ho an'ny taona 2024. Tahaka zany ihany koa ho an'ny ambaratonga faharoa, 7.2 miliarada ariary ho an'ny taona 2024 dia nampiakarina ho 2.7 miliarada ariary zany ho an'ny taona 2024. Niditra an-tsekoly avokoa ny zaza malagasy satria raha antarehimarika hita tamin'io fotoana io dia ny 4.9% ny zaza malagasy dia tafiditra an-tsekoly avokoa, raha toka ny 7% no tao amin'ny ambaratonga faharoa. Tsy nitsahatra niakatra ito rehimarika io hatramin'ny taona 2024 satria paikady napetraky ny filoha-marika Ravalomanana izay nitantana ny firenena tamin'izany fotoana, ny fanamahivanana ny ray aman-dren'ny mpianatra tamin'ny alalan'ny fanafoanana, ny sara-pisoratana anarana na ny droit d'inscription sy ny fizarana maimaim-poana fitaovam-pianarana toy ny aron'akanjo sy ny fitaovam-pianarana hafa dia tena fanovana tokoa no nataon'ireo mpanonga-panjakana ny taona 2024. Ity ny tatitra azo tamin'ny UNICEF ny taona 2024. Mazava ny voalaza eto fa nitotongana tanteraka ny fanabeazana teto Madagasikara nanomboka teo. Telo amin'ny 70% ny zaza malagasy no nianatra. Mazava ho azy fa betsaka amin'ny ankizy no nitsoaka an-tsekoly tamin'ny fotoana io satria raha ity tatitra ity dia ny ampahefatry ny ankizy tokony hiditra an-tsekoly no tsy tafiditra intsony nanomboka teo, izay antapitrisany ny isany raha ny tarehimarika azo. Tsy mitsahatra ampidina ny volam-panjakana ho an'ny sosialim-bahoaka sy ny fanabeazana. Miakatra kosa ny vola atokana ho an'ny fiadidinan'ny repoblika izay lazana fa anodinan-draharaha ao andapa. 12 kilometatra miala eto Antananarivo no misy Anambohimanandray ao amin'ny distrika ny Arivonimamo. Izao ny zava-misy tafilanitra sy sezavato malao no ianaran'ireo zaza hiatrika ny fanadinam-panjakana ireto. Ezaka nataon'ireo ray aman-dreny ny fananganana ity efitrano ity, saingy nitsahatra ny asa noho ny fasairanana. Aiza ny fanjakana? Zao mahazo ny fianarana zay na fotrany atia 15 kilometra mialana Antananarivo tompoko raha matoa minisitra 15 kilometra eniko mihitsy anao tery vato ombola tabatra miresaka atia ho anao teneny dolo lehibe ny olo mafifizanao zao ny aina zana vahoaka ty satria ve zanakam-bavotra zay direny ny ainana ty miala tsino afa masika le fitenenana fa le feo avoakanareo tsara tare fa aty toerana tsy misy na fanampiana tsisy fanakaiky Anarivomamo misasaka eto zany fa itony zany inona le zanaka gasy firim-pampianatra mora kely ange ty tsy misy ty tsy mila kadikady tsy mila helikoptera aty fiafakadany de tonga eto miala tsiny raha ohatra ka masika lifa de mangataka fanjakana foy nareo amin'ny fitondram-panjakana fanjakana ay ampijaliana amin'ny vahoaka fa mandohetra ohatra mitovy Antananarivo ny aty. Fidinana ifotony izay nataon'ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara tao amin'ity distrika ity no nahitana zao zava-misy izao ny 5 ny volana Mey teo. Nanapa-kevitra ny tenany fa anampy ray aman-dreny amin'ny fanamboarana ary anolotra W misa 30 ho an'ity sekoly ity.
Ny solombavam-bahoaka indray zany ankehitriny no lasa mpanatanteraka. Raha 5 kilometatra miala ny renivohitry Madagasikara no tahaka izao ny fanabeazana sy ny fijaliana iainan'ireo mpianatra, de anao ahoana zany ny any amin'ny faritra izay voalaza fa lavitra andriny? Tsy nahataitra ny ray aman-dreny intsony ankehitriny ny ampianajanaka amin'ny sekolim-panjakana. Na isongadina eran-tany azy i Madagasikara, na ho voalohany aty Afrika koa, raha tsy arahana fahaizana sy fahendrena ary fanabeazana ny zaza malagasy de zava-pony zany. Ankoatra ny sosialim-bahoaka dia ny fanabeazana no lahara-pahamehana any amin'ireo firenena mandroso. Ny eto Madagasikara, mafiry tamin'ny fampanantenana efa nataon'ny fitondrana no mitsangana tao anatin'ny herintaona izay, ary mafiry no vita tamin'ny sosialim-bahoaka. Inona ihany koa no mba vita tamin'ireo zaza malagasy ho an'ireo ray aman-dreny izay tsy afaka mampianajana ka any ivelany?